Iverenana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny gouvernemanta japonais dia ny tetika sarogoavana ho tanterahana ao anatin'izany moa dia ny fampandrosoana mirindra ny ao alaka loatra ao eo ihany koa ny ady amin'ny valala. Izay ny mahakasika an'iny fa tamin'ny fihaonan'ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny Papa François tao Vatican tao no nanasan'ny filoham-pirenena ny Papa mba hitsidika ny Madagasikara raha ny fantatra tokoa dia tamin'ny fomba feno fanajana no nihaona ny délégation avy eto Madagasikara sy ny Papa tao Vatican hatrany. Nasain'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ho avy eto Madagasikara ny Papa François tamin'ny fandalovany tamin'ny Vatican. Ny sabotsy lasa teo no niraisin'ny Papa François tao Vatican ny délégationna malagasy nitarihan'ny filoha Rajaonarimampianina. Niraisin'ny Papa tsirairay ny tanan'ireo délégationna rehetra tonga teto. Zava-dehibe izao fihaonana tamin'ny Papa François izao hoy ny filoham-pirenena malagasy. Fihaonana azo lazaina hoe manokana ireny araka ny ahafantarantsika azy moa dia eo ny mampaparay masina azy amin'ny Eglizy Katolika eran-tany fa eo ihany koa ny mahafiloha azy satria amin'ny fanjakan'ny Vaticanina zany dia izy no anisan'ny mitarika azy ka dia everina fa zavatra lehibe loatra le izy ary azonay fanakalo hevitra napafantatra azy kely ny mahakasika ny Madagasikara sy ny finiavan'ny vahoaka malagasy zany mba androso amin'ny tena asa fampandrosoana ary ao anatin'ny fihavanana. Izy moa dia nanamarika mihitsy fa dia mahafinaritra azy ny maheno zany resaka fihavanana zany ary mbola nampiny aza moa hoe zany dia tontoky ny atomboka eo amin'ny fianakaviana indrindra taona momba an'izany ity taona ity zany. Ka dia zava-dehibe loatra ny amafisana ny fihavanana, ny amafisana ny lafiny ara-pianakaviana satria zava-dehibe zany amin'ny fiarahamonina ary dia ny rarosoa izy ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny mpitondra azy mba hita fahombiazana eo amin'ny asa fampandrosoana izay atao mba azona mandresy ny fahantrana zany. No mafisin'ny Papa François tamin'izao fihaonana izao fa zava-dehibe ny fampihavanana na eo amin'ny fianakaviana zany na eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Taorian'ny fihaonana tamin'ny Papa dia nihaona tamin'ny prakitra rà ao Vatican Pietro Parolin ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vatican sy Madagasikara no tena votoatin-dresaka teo amin'ny rotonta. Ny alahady teo kosa dia nanatrika ny lamesa tao Basilique Saint-Pierre ihany koa filoham-pirenena mivady. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no napetraka ho évêque any Madagasikara i Monseigneur Benjamin Ramarson. Izy zany no archevêque fahadimy eto Madagasikara.